miarabanao fidibotika ary matsiza no resaka aminao fa madama responsable ato amin'ny fidibotika ny voalohany indrindrany a dia tena mafaly atokoa ny miresaka aminao satria nahita vokany be mihitsy ianao ary hitako tena hoe tsara be ny tarihanao amin'izao fotoana izao ary tena hita porofo moa izany amin'ny tarihanao fa tsy azo aferina mihitsiny anona azafady madama firy volana zay no nampiasainao ny tare tato amin'ny fidibotika ny produit ray volana io ia ary ny tena fahitako anao tamin'ny voalohany dia tena mainty ary tena hoe tsy nikarakara tare mihitsy angamba ianao hatramin'izay satria tena hitako mihitsy hoe nanotarehanao raha natefokoditra be ianao mainty ary tena hoe hita fa mitafy ny voninahitry'Andriamanitra lehibe anao amin'izao fotoana izao le tanora be ny tarehanao tena manambaka ny ao amin'ny 30 taona raha fahitako anao izao fahitananao izao ary afaka mba tantarainao kely ve hoe nanao masina ahoana ny fomba tato amin'ny fidibotika fikarakarana izany tare izany tamin'ny voalohany zany tonga dia nomena produit zany anankiroa dia misy moa le maraina zany ampiasaina amin'ny andro dia misy ampiasaina amin'ny alina zany dia avy eo nanadio koa zany hoe misy soin zany dia efa 3 soin moa zany zako zao 4e soin zany tokony mbola ataoko fa nefa le izy efa hita hoe le vokany tena ohatrany hoe tsy nampoizina fa tamin'ny voalohany ohatrany matahotahotra zany ianao sady misy koa le zanaka amin'ny teny hoe oay sy matontareny satria le ohatrany ratsy le izy miala le zavatra maloto zany dia ohatra maintimainty be dia avy eo moa rehefa taty afara dia gaga be izy zany hoe oay tena anina zany tena ohatra mibazana iny zany zaho moa dia misy kepa amin'le zanako iny zany le any an'Espagne le vavitokako iny fa gaga be izy hoe toy izy roneny fa tsara dia sady mba nampienatena koa zany satria 78 dia lasa 68 kilo efa 10 kilo zany niany mbola nesorako zany dia tokony izy hoe mba 60 kilo eo zany zay ny fanery dia tena faly mihitsy ary tena hitako ianao fa voninahitra ny tompo satria tena hita fa misy porofo ny vaingana ny fikarakarana an'izany tare zany ato amin'ny fidibotika tsy dia misy loatra ny mantsiny hoe dokam-baritrinay hoe tsara ny zavatra ataonay fa ianao zao nivokatra ny vaingana be hita ao anatin'izany ka dia manentana anao toy izy hatrany ny produit karakarao fa tempon'Andriamanitra ianao dia misaotra indrindra madama ny vahiny tato amin'ny fidibotika kaly moa gaga be zany satria le miasa be felan-tanana zany fa gaga be daholo zareo to tsara kely zany to tsara kely sady miena ndriny tsara tareny ndry dia voninahitra moa an'Andriamanitra reny ihany zany Jesosy ny tena omena voninahitra dia misy fanentanana raha ve hitanao hoe tanana amin'ny olona zaho aloha mampanentana zany hoe tongava aty zany zaho moa efa tiany aty taloha zany na resaka sinizity afaka amin'le solomasony zareo dia le mampihena an'le kibo le resaka hoe misy an'le graine dia ny anahy moa aty foana zany no matetika hoe mijery alina sady ny andro zareo tsy misy inconvénient na conséquence dia zay mahatsara ny andro zareo dia mba tongava zany makaty satria ianao zany lasa miatanora lalandava fa le olona zao gaga be tsy mihevitra hoe 5 taona nay à 60 fa gaga be le olona zany hoe oay to aminy ianao zany lasa tanora tena tanora mihitsy ianao dia tanora lalandava koa ao Jesosy zany misotra misotra indrindrany misy afatra ve tianao apita kely amin'ny olona mijerantsika amin'izao fotoana izao ny hafatra ataoko aloha dia hoe tsika mba vehivavy zany tokony karakara vatana satria mba ohatrany hoe jejojejo amin'ny tompo zany fa tsy hoe jejojejo amin'izao tontolo zao hoe zay no tena marina satria zay mihitsy te-polon'Andriamanitra tsika tokony karakara vatana zany satria be karakara itsika dia lasa ohatrany hoe miantitra tsika mioraka na ny tarehy